Toy izao ndraiky havana ny tenjahaina zay omena atsika anio. Manafatra ny tompo fa mila manao ny sitrapony hatrany isika dia azo antoka fa ana ho avy mamirapiratra. Araka ny voasoratra amin'ny Deutéronomie 4:1 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ny lalàna rehetra izay andidiko anao anio dia tandremo arahinareo, mba ho velona ianareo ka hiamara ary hiditra sady handova ny tany izay nianianan'i Jehova tamin'ny razanareo omena azy. Iny na mandalo tao tsarotra aza. Araka ny voasoratra ao amin'ny Deutéronomie 4:1 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: dia nampanetry tena anao izy ka namelanao noana dia nanome anao ny mana hohaninao izay tsy fantatrao na ny razanao ampahafantarany anao fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa izay rehetra lokon'ny vavan'i Jehova no iveloman'ny olona. Matokia, fotoana fanavahana izao. Sahiny hiezaka mba ho vary fa tsy ho tsoparivary zanatria. Mandram-peona tompoko.